Bon, Tomni siège Sénis, des conférences de presse, Watoni Sultenani Yanjazvilla, Isaïan Jamatufenwa, Anokeli Fanambarani, Fakilkileu, Fatunga Udon, Panokaze Trecharecha Moan, et Asa Vitaticus is Ambara. Sí. Hide your bag. Votre réaction par rapport au processus électoral à l'état actuel? Oui, merci beaucoup. Nous venons de finir une réunion du comité de pilotage du projet SACEM où le président a eu de nous briefer sur les opérations en cours et nous avons constaté que tout continue comme prévu. Et pourtant, il y a quelques réactions de la part des acteurs politiques comme quoi la CENI est trop lente dans l'opération. Ce que nous avons constaté est qu'ils sont dans les provisions légales, ils n'ont pas dépassé ce qui est prévu et ils nous ont montré aussi que la manière qu'ils continuent, ils vont pouvoir finir le travail dans les délais qui sont accordés. Oui, moi je ne suis pas au courant des détails de ces allégations, mais je pense que dans la loi nationale,
il y a les procédures prévues que le candidat peut utiliser pour avoir les réponses légales par rapport à ce qu'ils ont à dire. Merci beaucoup pour votre intérêt. Sotratsika rehetra tonga eto androany araka ny efa fantatsika zany dia tonga eto amin'ny CENI ankehitriny ny solotenan'ny candidat numéro 13 Andry Rajoelina. Ny tanterahantsika eto androany dia fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny zavatra mitranga misy eto ary rehefa vitsy izay fanambarana izay dia hoarahantsika eny amin'ny média ny toy any zavatra rehetra. Atao vakina ny fanambarana amin'ny anaran'ny solotenan'ny candidat numéro 13. Fanambarana. Ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina manaramaso ny fizotry ny fifidianana amin'ny ankapobeny ary indrindra ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI dia manao izao fanambarana izao. Rehefa nitoetra eto amin'ny CENI andro aman'alina nanomboka ny 7 novambra andro ny fifidianana rehefa nanao ny dingana samihafa ahafahana mandatanteraka tsakany sy andavany izany fanaraha-maso ny fandisam-bato izany rehefa nolavina ny fangatahana natao ambava antsoratra hanara-maso ny fikirakirana ny voka-pifidianana indrindra ny ara-informatika mahatsapa ny solotenan'ny candidat Andry Rajoelina fa tsy feno ny fepetra ahafahana manara-maso ny fandisam-bato ataon'ny CENI. Tsy mangarahara ny fikirakirana ara-informatika misy atao amin'ny CENI. Sarotra nametrahana fitokisana amin'ny voka-pifidianana vonjimaika mivoaka ankehitriny. Noho izany izahay solotenan'ny candidat Andry Rajoelina numéro 13 eto amin'ny CENI dia voalohany tsy afaka manamarina ny voka-pifidianana avoakan'ny CENI ankehitriny. Faharoa, miataka amin'ny fanaraha-maso ny fikirakirana ny fandisam-bato eto amin'ny CENI. Antananarivo 7 ambin'ny volana novambra 2024.